Topoklasy topoko vavy aterina indray ny arabo amin'ny titakariva ny sabotsy fa 14 ny volana janoary taona 17 ity manasana ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto fahita lavitra ma TV ny sehatra sosialy sy ny fikajiana ny tontolo iainana no etsika amin'ny santatra ny fampahalalam-baovao ary toy ny efa fanao isan-taona dia nanateraka fambolekazo teny amin'ny soda zodafa teny Apangabe teny ny fianakaviam-ben'ny Gasinet niaraka tamin'ny SGS Madagascar androany ho fandraisana anjara ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana sy adidy amin'ny tanindrazana izay no nataon'ireo tao anatin'ireto ratsamangaiky roa ireto teny an-toerana namana Claudia Solution sy Mamra Soalaifo. Zanakazo dimanjato sy arivo indray no novolen'ny fianakaviam-ben'ny Gasinet sy ny vondrona SGS androany teny Apangabe izay misy toerana natokana ho an'izany antsoina hoe Zoda Faber na zone d'action en faveur de l'arbre. Nosoritan'ny flotale général Gasinet Andriamatoa Cédric Kathleen fa fandraisana anjaran'ny orinasa eo amin'ny sehatra ara-tontolo iainana ny etsika toy izao. Ça fait partie des actions de responsabilité sociétale et environnementale de Gasinet. Misy hatrany ny fanaraha-maso izay atao amin'ireo zanakazo novolena. Rehefa vita zany ny fambolekazo mambolitsika zany zao volana janoary dia any amin'ny volana mai any zany dia midina aty atoerana zany ny comité de reboisement anay manao évaluation hoe firy velona firy maty amin'ireo zanakazo ireo dia raha ohatra ka hoe be loatra ny maty sanatria ohatra hoe tsy ampy ny orana dia lasa betsaka maty dia avant ny campagne de reboisement manaraka dia veriny indray mpandeha hoe manao regarnissage manolo an'ilay maty zay zany ny entretien atao amin'ny volana mai dia sinon amin'ny volana eo amin'ny juin mai juin eo zany manao élagage koa zany zay aty manala an'ilay manodididina an'ilay plante dia manadio an'ilay faritra le nambolena zany dia manadio an'ilay parfum manodidina zany mba tsy ho azon'ny afo le toerana volena raha sanatria misy afo dia raha ohatra ka nisy maty moa zany le zanakazo dia fin d'année manao regarnissage alohan'ny campagne vaovao. Nojerena ihany koa tamin'ity androany ity ny fitombon'ireo azo novolena tamin'ny tondasa. Manatona pépinière moa ny Gasinet rehefa anatanteraka fambolekazo toy izao. Rehefa manao etsika fambolekazo zany ny Gasinet dia misy pépinière atononay zany dia izay pépinière recommandé-n'jareo aty amin'ny Zoda Faber. Zany hoe zareo zany efa miteny hoe tsy misy pépinière tsy misy dia izay mijery arak'izay dia izay mety aminay no nananay azy. No antsotra ny flotale général Gasinet fa natao ihany koa mba ampivondronana sy anamafy ny firaisan-kina eo amin'ny mpiara-miasa izay omba mibady amanjanaka ny etsika toy izao. Zava-dehibe raha nambara ny fandraisana ankizy anjara amin'ny fambolekazo mba hanabeazana azy ireo dia mbola kely hiaro ny tontolo iainana. Niarany farimina tokoa teny an-toerana ny rehetra na ny kely na ny lehibe.